Komini efatra amin'ny tapany atsimo distrika Toliara faharoa no natrehiny filoalefitry ny antenimieram-pirenena amin'ny fankalazana fa 7 amin'ny 12 taona nahazo an'i Madagasikara ny fahaleovantena. Raha ny teto amin'ny komini Soala Rasidy dia niavaka satria natolotra teto ny moto ho an'ny ben'ny tanàna sy ny fandraisan'ireo ankizy sy ny fikambanana maro samihafa amin'ny fifaninana vakodrazana sy ny filaharana. Filoaera-janonam-pianina nanome lanja hasina ho an'ny faritra Atsimandrefana. Izay hoy izy ny faritra Atsimandrefana no havokavoka hampandroso soa ny Madagasikara. Koa ankehitriny dia efa pirofo sahady maro ny fotodrafitrasa miorina eto amin'ny tany sy ny firenena, koa izao ihany no hampandroso amin'ny alalan'ny firaisan-kina sy fifanomezan-tanana no hampandroso any Madagasikara. Tsy mety hampandefera ny hamboposy ny adilay politika. Ny harivan'io dia notanterahina ny lalao famaranana amin'ny baolina kitra amin'ireto kominy ireto dia Soalara, Anakao, Beheloky, Efojy dia nomena loka kopy sy maillot izay nandresy ary izay resy kosa dia nahazo maillot.